Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Misy fanehoan-kevitra ataon'ny olona sasany fa nitebiteby dia fanahina tafahoatra ny ho avy. Ny fahakehitrahana kosa dia fiheverina tafahoatra momba ny lasa ary ny raritsaina dia fiheverina tafahoatra ny anio. Eny, ilaina tokoa ny mitaizan'ny fo sy ny saina amin'ny famerimberenana ny fitantanan'ny tompo mba tsy atahorana ny ho avy. Tsy maintsy hatrehina ny ady isan'andro dia ny ady isan'andro amin'ny fiainana ry-piaino namana ary tadidi ohatrany fa Andriamanitra ray tsy manary ny zanany izay mitoky aminy. Andriamanitra ray mihitsy no miteny amiko sy aminao anio manao hoe tsy hisy olona hajanona eo amin'ny lohanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka ny nanombako a Mosesy no ombako anao koa, tsy andao anao na ahafoy anao aho. Josoatoko voalohany ny 15:9. Baiboly hanisan'andro no fonaina rasoamampofazamalàina fartomotrany andro izay. Ankizy mahay makato. Ankizy malagasy maminatra manetra. Ankizy malagasy mahomby izao tontolo izao. Manahoana daholo ny ankizy rehetra. Mino izahay fa ho falinareo satria hiara-keto amin'ny fandarana ankizy mahay makato sika. Ndeha ary hiara eny tantara dia andray lesona mahasoa avy eo. Lesona tsara tantara narindra ny hanitra ny Rina Arivony, andrenesana ho an'ny Fanja, Zoanitra ary Jose. Andray mahagaga mihitsy raha matompanasa lamba io ry bary o. Maninona indray zao zany raha matoa zany? Raha matoa Pauline nge zany teneniko zany avy ange bary Ndry efa tenenina foana amin'ny mitsikerakera olona io efa niteneniny dada sy neny azah foana ndry fa tsy mety miova mihitsy. Ka tsy izy ange no fa maninona lamba sasany no jereo ange mahaloto be le lamba mpandriana avy ny sasany dia tonga dia any tena mahaloto. Ndanary ampianary manasa lamba izy raha tena mahay ndry. Aiza nefa sao zany lamba zany? Avy eto mbaravarakely eto mahita azy tsara. Maninona zao raha fa any io varavarakely io dia hitandry tsara zany lamba maloto zany? Tsy maninona izao aza voaina fa mandrivotra be io. Hitanao io lamba maloto be io nefa any. Ay, io ndray rineny le raha matotry may manasa lamba tsy misy mahadio mihitsy ny lamba sasany. Aza mitsaratsara olona toy io enao Cécile. Tsy mety zany fa toetra ratsy.
ny tsara mba vitan'io ramatoa io indray tenenina fa tsy ny ratsy ny tany sainao eo foana. Ka lamba maloto avy sasany foana ny hitako eo angerineny e. Inona mahadiso amin'izany? Nareo sibary tsy mba tia tsara zavatra mihitsy fa manaiky ny ratsy hatrany. Ka tsy mety ny miteny fotsiny fa ampio izy. Ampianaro raha ilainy izany. Aiza ve ka eo ambaravarakely eo hatrany ianao ry Cécile no mikabary. Nareo koa? Za zao vao avy eny tokotany mihitsy teo tsy nahita an'izany lamba maloto izany fa lamba madio tsara no hitako. Eny e, ny anareo foana ny mariny e. Nyenyo bady o ahoana aizy nareo e. ahoana fa ahoana indray eo ambaravarakely indray Cécile. Fa misy inona ny tao mioraka mafy ianao ry Cécile tena naina nasa lamba le ramatoa madio be daholo ny lamba any. Ay zany io e eto mahita tsara iza re mba nampianatra azy nanasa lamba e. Fa inona no mezanareo? Misy inona azy ny sibary a? Sao no izy anaka mipetraha aloha eto fa ho tatarainay aminao. Ao ry bary teneno. Sao azy tamindrele nandeha nianatra ho maly ariva dia andiovinay sineny tsara ny fitaratra teo amin'ny varavarakely indrifa maloto be mihitsy tsisy ohatran'izany. Dia izay nadio ilay fitaratra dia hita tsara mihitsy ny fahadiovan'ilay lamba teo an-tokotany. Zany ve? Za mihitsy Zao ry Cécile, tsy ny lamba ny sasandra matoa Pauline ny naloto. Tsy hoe izy ny tsy nahaina nasa lamba fa ny varavara-pitaratra ao ny naloto loatra ka zany namitaka ny masonao. Hitako raha matopolina foana voaendrikendrika ay fitaratra indrimy maloto be. Mbola averiko ihany tsy mety ny mitsikira be fahatany fa teneno ahitsio tsy mety ataony namanao. Azafady ny eny tsy anao toy izany intsony azafady bary Tsy maninona e. Dia zao kory Cécile ny tsy mety eny aminao eny amin'ny tenanao aloha no amboary tsara vao miteny olona na miomeny olona hafa. Zany ndraiky izy ny fahaiza miaina tsara indrindra. Manitsy mananatra ny tenanao aloha vao mijery ny hafa. Zany ndraiky izy nahazo lesona tsara ny eny androany fa misaotra ny eny sibary. AWR malagasy@gmail.com. Fotompasambarana ny fahazazana raha eo itadasineny ka ny fankatoavana hatrany no atorony azy ireny. Olombalona tieny tanora andimbiny ray aman-dreny lasa velizy ho fotsy rora no avisa ianatromeny. Antoko-pihira taratry ny fitiavana itaosy. Jesosy no atra tena mazava raha tamin'ny fahazazany tafo izy tieny eo lalandava ahasoanao re izany. Olombalona tieny tanora andimbiny ray aman-dreny
lay feony fanantenana mandalo mielina ny eto antany ka mety ho fenotomany raha te ho maro andro tsy alatsiny ajaony didi fatimy olombalona teny tanora andimbiny ray aman-dreny kasafelizy ho fotsirora avisa yanatrumeni ulumbanuna tieni tanura andimbini raya mandreni kasa felizi ufutirura tuavisa yanatrumeni AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana asana efa namaky reny boky izay mirakitra ny vokatry ny fikarohana nataony manampahaizana mpandinika ny zavaboary ireny ianao miaiky ny akamaroan'izy ireny fa nisy mpanamboatra ireo zavaboary ireo fa tsy tonga ho azy eny nisy namorona tokoa ireo ilay namorona asenao ihany namorona n'ireo zavaboary manodidina antsika ireo matalanjona ny mahita ny voninahitryandriamanitra amin'ny alalan'ireny zavaboary ireny na dia efa simba ny fahotana azy izy ireny raha ary ny loatra raha midiran'andriamanitra isika eo anatrehany izany rehetrarehetra izany manasanao hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra amin'ity anio ity rainay izay ny an-danitra misaotranao izay satria nomenao tombonandro indray izahay menao fahafana malalaka ihany koa hanovy fahalalana sy fampahirezana avy amin'ny teninao angatahanay ny famelan-keloka fenao avy aminao tompo sy ny fanazavan-tsaina raha hamaky izany teninao izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitansoa ny miaraka aminao indray amin'ity anio ity. Teo aloha dia nataontsika indray mitompo maso ny amin'ny fomba namoronan'Andriamanitra an'ity tany misy antsika ity sy izay rehetra eo aminy. Ankoatrantsika olombelona izay noforoniny ny farany, nataony avokoa ny zavatra rehetra, noforoniny avokoa ny zavatra rehetra dia azo lazaina hoe namantambonina zany isika olombelona satria isika no noforoniny farany. Anio dia mbola hojerentsika akaiky kokoa indray hoe iza marina moa ity mpamorona mahagaga ity. Ny tenantsika olombelona dia anisan'ny maneho miariary amintsika ny zava-bitany io-pahary io. Ireo mpitsabo sy ireo manam-pahaizana mpandinika momba ny tenany olombelona dia mahita zava-baovao mahagaga hatrany ary tsy mety ho tapitra mihitsy izany zava-baovao hitan-dry zareo vokatry ny fikarohana taony izany. Ny mamantatra fotsiny anefa no ezahan'ny olombelona tao, fa ny mamorona ny mitovy amin'izany dia tsy ho vitany velively. Andengesika haka singa anankiray amin'ny vatan'olombelona ny maso no horaisitsika. Milaza amin'ny manam-pahaizana manokana mpandinika ny tenany olombelona, indrindra fa ny maso manokana, fa ny anakandre masontsika sy ny fitara-maso ao anatin'ny masontsika dia mahita lavitra dia lavitra no ny milina fakantsary faran'izay moderna indrindra eto tany izay lazain'izy ireo fa tahaka ny kilalaon-jaza ihany raha mpitahina amin'io masontsika io. Amin'ny fomba tsy hain'ny trano fanaovana fikarohana moderna indrindra momba ny siansa atao no hanovany io masontsika io ny hazavana ho lasa afatra voarain'ny atoto.
mahavariany zany a ny selan'ny atodony manovan'ireo afatr'ireo ho amin'ny fahitana. Tsy misy ninoninona eto ambony tany mety ahavitana izany, ary tsy tratry ny sain'ny olona mihitsy hatramin'izao hoe ahoana ny fomba ahatanteraka an'izany, fa dia zava-misy hitan'ireo mpikaroka izany. Ny masontsika olombelona dia anisan'ireo izay maneho an'ilay mpamorona fitiavana, izay maniry antsika ahita ny fahatsarana nataony eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity. Rehefa nahitan'izany ny mpanao salamo dia tsy ny salasala ao amin'ny salamo 7:30, salamo 7:30 ny teny tahaka an'izao: hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovanao aho, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Tsy ahitakarina ny firafitry ny saina sy ny vatan'olombelona, ary pahary endry izay ihany no afaka namorona antsika. Manasanao izay mba hazoto andinika n'ireny boky milaza valim-pikaroana mikasika ny olombelona ireny, mikasika ny zavaboary ireny, dia hiray feo amin'ny mpanao salamo ianao hidiran'Andriamanitra. Izay ny amintsika olombelona, fa ahoana kosa ny amin'izao tontolo izao manodidina antsika? Inona no azontsika ilazana fa Andriamanitra pahary no niasa tamin'ny famoronana izao zavatra ary rehetra hitantsika izao. Ny mpaminany Isaia dia manao fanamby amintsika rehetra mba hampiala ny masontsika amin'ny zavatra ity an-tany ity, ny zavaboary rehefa mampitolagaga antsika ny hatsarany, dia hampifantoka kosa ny masontsika amin'izay nataon'Andriamanitra eny amin'ny lanitra eny vetivety. Zao no antso Antony ao amin'ny Isaia 40:4. Isaia 40:4. Asandrato ny masonareo ka mijere. Inona no hitantsika eny amin'ny lanitra eny? Kintana, volana, masoandro. Dia zao ny fanontaniana apetraky ny mpaminany Isaia: iza nahary an'ireny? Dia izy ihany mamaly azy: Jehovah ny namoaka ny antokony araky ny isany sy ny antso azy rehetra amin'ny anarany avy, no ny abe ny fahatanjahany sy ny heriny tsy toa, ka tsy misy diso ireny na diray akory aza. Mba efa niandrandra nijery ny lanitra tokoa ve ianao, ary nahita ireo kintana tsy hita isa, kanefa mbola izay hita ny masonao fotsiny ireo, fa mbola be lavitra noreo ny tena misy eny amin'ny lanitra eny. Asa rehefa nanontany teny ianao hoe avy aiza avokoa ny fiaviana ireo kintana ireo? Tsy mba nahavarinanao ve hoe atraiza no nampiasan'Andriamanitra nireny sary anohatra ireny mba anampiny anao atakatra na dia kely monja aza ny amin'ny fahalehibeazan'izany rehetra izany? Indray andro dia nitondra ny Abrahama ray ny firenena Jiosy sy ny firenena Arabo nivoaka ny lay nisy azy Andriamanitra, dia nanontany azy raha mahisan'ny kintana i Abrahama. Ao amin'ny Genesis 15:5 ahitantsika an'izany fanontaniana napetrak'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany. Genesis 15:5. Dia izao no nasainy ataon'i Abrahama: jereo angeny lanitra ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao, dia ho tahaka an'izany ny taranakao. Teny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany. Misy mpandinika momba ny abakabaka anankiray ny laza fa raha toa ka afaka manisany fasika tsirairay eny amoron-dranomasina eran'izao tontolo izao ianao, dia mitovitovy amin'ny isa azonao amin'izany no isan'ny kintana eny amin'ny lanitra. Amin'ny fotoana manaraka izay andehananao eny amin'ny tora-pasika dia manandrama manisa fasika ray tanana fotsiny. Dia manokana fotoana maromaro mihitsy. Tsy magagy Davida raha nilaza hoe: raha jereko ny lanitrao izay asa ny rantsan-tananao sy ny volana mankintana izay ny foroninao, inona moa ny olona no atserovanao azy ary ny zanak'olombelona no manginao azy? Ao amin'ny Salamo 5:7 no ahitantsika an'izay. Ary asa raha tsapanao raha fantatrao na efa ny saininao fa io Andriamanitra izay manjaka
sy miazona io tontolo midadasika be io lanitra sy ny tany sy ny ranomasina dia sady mihevitra ihany koa ny olana mahazo antsika tsirairay eto an-tany. Izao no lazain'i Jesosy indray mandeha, tsy misy na dia tsintsina iray aza milatsaka amin'ny tany ka tsy hitan'Andriamanitra. Noho izany aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianao. Ary mba namafisana bebe kokoa an'izany fitiavana sy fikarakaran'Andriamanitra izany dia hoy Jesosy manampy an'izany hoe, fa na dia ny volondohanareo aza dia voisa avokoa. Tsy mitovy anefa ny isan'ny volondohan'ny olona tsirairay. Ny hevitra izany dia izao, mihevitra ny olona tsirairay mihitsy Andriamanitra. Tokony hampahery ahy zany ary tokony hampahery ianao. Ka raha misy fahakiviana mandalo amin'ny fiainantsika indraindray, dia atodio ny masonao mijery an'ireo zavaboary rehetrarehetra ireo, fa mbola ambony lavitra noho ireo ny fiheveran'Andriamanitra anao, olombelona izay tsy vitany hoe ny foronony fotsiny, fa nandatsahana rany mihitsy mba hahafahany mamonjy anao. Nderaina ny Tompo. Amen. AWR, boîte postale 700 Antananarivo 100. Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. manolotra arahabanao manaraka hatrany ny fandaharany radion'ny feon'ny fanantenana. Manasa manokana ny tanora mba hiara-kafy ny fandaharantsika. Amin'ity anio ity isika dia mbola iresadresaka mahakasika ny fampirisiana ny tanora
anana tanjona eo amin'ny fiainany izay efa noresantsika teo aloha ary anam-paharetana anatratra izany tanjona izany hatramin'ny farany. Hiaraka amin'ny namana Elion isika mandritry ny fandaharana nefa miloha izany dia andre tantara iray aloha isika meno finaritra ary. Rehefa izay dia izay. Tantara nosoratany Rota Sitraky ny aina, andrenesana ho an'i Jedidia, Fanja ary Zoanitra. Toyny. Ary tonga vao maraina kendridrindra androany a, samba nazotozoto indray? Ie, tonga maraina ary kanto ilaza mindrisy ramatoa be fa tsy asa tsony a. Ha? Rindra! Sao dia mba eti-po fotsiny ary ndry ka manao zavatra tsy ampeverane. Efa tena noeritreretiko lalina kia. Tovoka tanteraka ny toetra amin'ny madama be sy ny fanambaniany olona. Firy tao matiny ny sako tato, tsy nisy masoandro miratra mihitsy fa nomaly tsy miova ihany. Ny karama vary masaka. Aleko miasa tena manao zaitra tsena kia. Ndry izany dia efa manan-kantenainako. Za moa mba ho aiza ki? Efiko aty amin'ny fa te ho lasa lavitra e. Ka tsy ho lasa lavitra ny indrira hijanona ato foany. Ho hitandry fa ho fatsoely ty orinasa amin'ny madama Eva Soa ty. Satria izany mpiasa nay indrindra sy azo ny anteherana tato. Tsisy olona azaka ny toetra ratsiny koa e. Melady avelao ho afa-baraka eo. Eny, mety ho marina ihany izany saingy tsy andrakandrana ny dirako tato fa tena fahavononana iasa. Ka ninona dy mafy atrehako ato dia eretako hatramin'ny farany. Tena olona mahay manjaitra neky madama Eva Soa e. Fandriko mihitsy ny ho lasa toa azy any ariana any. Ary izy no hitako lalana azoko manantanteraka an'izay nofinofiko izay. Ka tsy hosimbaiko amin'izay ambopody izy toerana. Eny ariko. Avelako ndry izany fa dia mahereza. Ary tafitaso e, velomy kanto. Mandra-piona Rindra, mahita azy mahasoa kia. Kanto a. Mba afaka makao amin'ny broko ve zao ianao fa misy resaka tiako fanaovana aminao e. Eny tompoko. Fa misy ina ary ny tsy madama manokana tahaka an'izao. Tsy fanao mihitsy izao a. Sa ny zavatra tsy nentina ataoko indray ary. Sa misy inona re? Io retsy ny seza dia mipetrapetraha. Misaotra tompoko. Ento ary ny resaka ao madama fa miaino a? Zao e. Eny tompoko. 5 taona izay no niasanao tato amiko. Kanefa matetika ny tena lasa saina mihitsy mandinika zavatra vitanao atao am-piasana. Karama tsy zarizary no raisinao. Nefa dia mazoto miasa ery ianao. Vitanao atsakany sy andavany daholo ny zavatra rehetra mpanaoviko anao. Mbola vitanao koa aza ny manadio trano fiasana isan'andro. Eny fa na dia tsy ao anatin'ny andraikitra ao azy izany. Ankoatr'izay tsy karotro mihitsy ny fandeferanao. Ny alemem-panahanananao na dia masika aminao aza. Tsy mba memenina mihitsy kanto fa tono mandrakariva. Jereo anie ny mpiasa rehetra ny ala daholo. Ianao rery mbola miaritra eto. Tena mahavaky vava mihitsy ny toetranao mariny. Ary tena nahatonga andinika ny toetrako ihany koa fa ahoana ny fomba havitanao an'izany kanto a. Tena mahaliana mihitsy. Ve izay ny tia madama ho fantatra e. Ankizy sahirana sy kamboty a madama. Menadazy izay dia ny zandriko lahy kely 10 taona. Mbola mianatra izy.
Za moa tsy afaka nanoho fianarana ntsony rehefa tsy teo ntsony dada sy neny. Tsy maintsy miandraikitra ny zandriko aho zao. Ay ve kantoka ambody? Eny tompoko. Dray. Nefa na zany aza dia nanam-pandriana ny ho lasa mpanjaitra matianina sy mahaleo tena ny rina any. Isaka ny mandalo eto amin'ity toeram-pivarotana sy fesanao tia dia mitsiriritra mahita an'ireo akanjo tsara tarehy zairinao. Misy fotoana aza mijanona elaela mihitsy mandinika azy ireo anaty fitaratra. Zany? Kanjo moa misaotra an'Andriamanitra fa tafiditra ny asa tato. Na dia hoe kely aza ny karamako dia tsy mampaninina. Mba misy ainanay ihany fa ny tena zava-dehibe amiko dia ny anatra. Hanohy fahalalana ato satria fantatro fa tena mpanjaitra mahay tokoa ianao. Ary azoko arahana sy tafina. Ndraisiko fanitsiana fahasiahanao sady tsy misy olombela tonga lafatra koa ane. Sady izany no atao sakana tsy andro sona. Tena tsy voavinavina ny saiko mihitsy izany zavatra ambaranao amiko rehetra izany a. Tena isaorako madama ny fanampianao ahy isan'andro ah. Nahafahako nianatra zavatra betsaka sy nanefa ny fiainako. Zao aho lasa mpanjaitra matianina ihany koa. Ka raha tsy nisy ezaka sy faharetana avy taminao anie izany rehetra izany ry kanto dia zava-poana daholo e. Raha maha-olombelona aloha dia tsy vitako izany madama. Fanakiniko tamin'Andriamanitra ny ezaka rehetra dia nampiny aho. Tena marina izany. Fa zao no tiako ambara rehetra ry kanto ah. Eny tompoko. Efa ela ny nandinika anao ary tapa-kevitra fa ho raisiko mpiara miombona antoka amiko kanto manomboka androany. Ino ah? Mpiara miombona antoka hoe madama? Zay indrindra. Ka zao ah, anisan'ny masy mandidy sy manapaka ny zavatra rehetra ato ampiasana ianao manomboka izao. Afaka mampiditra mpiasa ihany koa raha ilaintsika izany. Ka zao ah, za no miantoka ny fitaovana rehetra dia ikanto manao ny asa famoronana mba hitondra aina vaovao amin'ny sehatry ny matianina sy ny asantsika re. Tena faly be ah madama. Tsy nampoziko mihitsy. Misaotra betsaka indrindra tompoko. Dia sao hoe mandray amin'ny fahafenonana ny atsasaky ny tombom-barotra miditra ato ianao. Fa ity tia ataontsika izany ty taratasy fanekeny ity dia soniavinao. Mety zay? Eny tompoko. Aza manahy ianao madama Evasoa fa hiezaka mafy aho hampandroso an'ity asantsika ity miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Misaotra era-poeran-tsaina ny amin'ny hatsara-panahinao madama. Tsy misy isaorana azy andry kanto ah. Za aza ny tena misaotra anao no ny faharetana sy ny fiafianao tato. Tena nanova ny fomba fijeriko sy ny fisainako mihitsy ny toetra sy ny fomba fiainana asehonao tato. Ary olona mendrim-pitokisana ianao. Azoko ametrahana ny orinasako. Afaka mahavita zavatra noho ny vitako mihitsy azy e. Hiezaka madama. Ary tsy tsahatra ny hanohy fahalalana nondrotana avo ny asantsika. Ka aleo ary aho tonga dia hanomboka ny asako raha sitrakao. Tsy olana mihitsy ka fitaitsika kely aloha ty taratasy ty ah dia omendala ny kanto. Eny tompoko. Tena lasa ny roborobe ty toerana nisy ny orinasa ny madama Evasoa ty izany a. Ny trano no vaozina sady lasa nihitatra be. Angamba olona hafa kosa no ato fa tsy madama be intsony ka. Tena kanto sy lafatra ery reto akanjo anaty fitaratra. Tsara noho ny asa tanan'ny madama be aloha raha zao fanombanako azy zao e. Tsy nisy mpiasa ntsony angamba dia namidy ny ambongadiny tamin'olo-kafo tiako. Manahoana tompoko? Misy olona tadiavinao nga sa misy zavatra tiana hojerena? Otry, torindra? Kanto? Manahoana? Elaka izy izany. Oay, kanto ve? Ye! Tsy fantatro fa tena lasa niova be. Ny tsara tarehy.
Tsara be iriny akanjondry Sany ve? Mariny. Ela tokoa. Efa ho 10 taona lasa zay. Anoany mihitsy ka inona kiny vaovao Rindra? Fa ahoana ankizy fiovana be zao Tsy mampino. Efa tsy madama be intsony zany ny mpanjaitra ao raha azoko tsara. Efa napozika any mantsy ny fehefaran'ny tantara tamin'ireniko. Anka mbola izy de izy ihany no ato ka. Saingy nisy fanavaozana kely fotsiny. Zany ve Kirikanto? Eno Ary mbola miasa ato angakanto ny nantany azy ilaiko Ho aiza moa za Rindra fa tsy ho ato ihany Zany ve? De tena niaritra hatramin'ny farany tokoa zany ry? Ka tsy vazivazy anie ny resako tamin'ireny fotoan'ireny Meny mihitsy fa asa tanandry daholo ireo akanjo tsara tarehy milahatra ato anaty fitaratra ireo Miezaka anao zavatra tsara trany aky Rindra. Nanenina mafy Kirikanto tsy mba nanana faharetana toandry. Nentin'ny ambopoko dia nandray fanapahan-kevitra tsy voahevitra. Sahirana mafy any azy Kanto raha tsy lavitra noho ny taloha azy tsy nandeha araka ny eritreretako azy ny asa saika ataoko Sany ve? Sao vao tsapako ny toetra ratsiko akia. Saroko le tenindry hoe ilaina ny kiana na mahasorena azy amin'ny filazan'ny olona azy mba hanatsarana ny asa atao no heveriko hoe filambaniny amin'ny tsisy dikany ireny fantsiany ireny. Tena marina mihitsy. Sambatra Kanto, mbola miasa ato sady tafita. Ka inona moa no misakana indrindra raha te hiverina hiasa ato Raha ny amiko mihitsy aloha dia tsy misy olana. Zany ve? Azoko atao tsara izany. Mino koa fa tsy ho sarotiny amin'izany madama satria izay tapako dia mety aminy. Fa ngah tompona ndraikitra tokoa Kanto. Zay ary ho ale efa nieritreretiko. Sambatra indry. Zany ve? Ary tsy piasa tsotra mihitsy izao fijeriko any Kanto izao fa tena lehibe mpiara-miasa akaiky amin'ny madama Eva Soa mihitsy Eny marina zany. Zany fa izao kosa Rindra miankina amin'ny toe-tsaina matotra feno fahavononana ananandry ihany no ampivoatra na tsy ampivoatra ndry. So mantsy dia hiala indray rehefa mafimafy ny zavatra ataona misy ilana fantsiana. Nandray lesona Kanto Vona ny verina raha tsy mampaninina anareo. Menatra amin'ny madama Eva Soa. Aleo hiresaka sy fona aminy noho ny fanaratsiako azy hatramin'izay. Manana fovolamena ihany izy fa zany tena ratsy toetra. Ny fantsiny no heveriko ho faharatsiny. Tsy ny karoka fa tsy ny lafy ratsy ny toetrany Efa lasaka izany Rindra. No avy indray mpanjinina. Misaotra betsaka fa tena namana tsara tokoa ndry Kanto Tsy mba mandatsana na dia teo azy ireny zavatra nataoko ireny. Menatra mafy andry ary Kanto misy valiny tokoa ny fiafiana sy ny faharetana na marary aza fa izany no adala. Tsisy fisaorana retsy Mino fa tanteraka izay rindry rehefa mianatra n'izany toetra izany ry. Marina izany. Mampanantena ndry fa anao izay tratry ny heriko ary anana faharetana fa tsy ho be menimenina sy matika ambidisy toerana tsony. Vitandry izany miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Fanoana foana kitsika. Misaotra kia. Dia roviana izany no afaka hanomboka. Tongava ary rapitso maraina Zany. Dia ho hitantsika eo ny atao. Misaotra indrindra. Hotahin'Andriamanitra re. Ampiariko avokoa izay nataondry rehetra tamin'ny madama taloha ireny. Eny akia. Rapitso izany dia fifaliana ho an'ny zokinao Eliandre amin'ny tantsondray ny miaraka aminao eto, miaraka mandray lesona isika ao anatin'izao fandarana ho an'ny tanora izao. Inoko fa betsaka sahady ny lesona azontsika avy tamin'iny tantara no velomina teo iny, indrindra fa
ho antsika tanora vao niditra eo amin'ny tontolon'ny asa. Tsaroanao tsara angamba fa rindra no efa niara-ny asa voalohany tamin'ny Ramatoa Mevasoa tao anatin'ity orinasa fanjairana ity. Dia nanaradia azy taty aoriana ikanto. Somary masika Ramatoa Mevasoa tamin'ny asa ary marina izany. Tsy ny asiahana rehetra nefa no ratsy ry tanora namana izay manomboka asa eo amin'ny fiainany. Dia tsy nahazakan'izany rindra ary dia nanapa-kevitra ny andeha tsy niara-ny asa tamin'ny Ramatoa Mevasoa intsony. Araka ny nanarahantsika azy teo dia nivoatraingana dia aingana ny orinasan'ny Ramatoa Mevasoa satria noraisiny ho mpiara-miombonantoka taminy ikanto rehefa lasa nandeha rindra. Nampiseho ny tena antony napasiaka ny Ramatoa Mevasoa tamin'izy roa vavy ny fanapa-kevitra ny raisiny handray ankanto ho mpiara-miombonantoka rehefa lasa rindra. Ny antony napasiaka azy zany rehefa diniany eto dia ny fitiavana atonga ny kanto sy rindra hanao asa tsara. Namolaka azy ireo izy hanao asa tsara ary tena nasika izy. Kanefa nanana tanjona tsara izy tamin'ilay asiahana. Azoko antoka fa maro ny lesona hitanao tao anatin'ny tantara iny fa reto no hitako ary tiako zaraina aminao indrindra fa ianao vao manomboka misehitry ny asa. Voalohany tsy hahita mpampiasa hanana toetra tsy misy kianina zany ianao satria tsy misy olona tanteraka eto ambonin'ny tany. Ekena fa misy tokoa ny tendro anankiray tena ratsy, tendro anankiray tsara fa ny tanteraka tsy misy. Fa tsy hahita mpampiasa hanana toetra tsy misy kianina ianao na koa hoe orinasa tonga lafatra tanteraka. Amin'ny voalohany mety ho tsara fa rehefa ao ianao dia hitanao fa misy kilemany foana. Fa rehefa mety amin'ny tanjona kendrenao ireo lafiny tsara ao anatin'izany orinasa izany dia ataovy araka ny tokony ho izy ny anjara asanao mandra-pahatonga anao amin'ny fanatrarana ny tanjona kendrenao. Ianao zany matoa miditra miasa ao dia manana tanjona kendrena ka rehefa mety amin'ny fanatraranao le tanjona le izy dia ataovy toy izy ny asanao. Ohatra amin'ny tanjona mety ho kendrenao ny mba hahafahana mianatra zavatra tsy mbola hay ohatra izany. Mila fehefiny zany. Rehefa mahafetsara an'izany ianao dia mba afaka manorona ny orinasa kely izay manokana ho anao. Tsy mentehitra amin'ny hafa-tsony. Angamba koa mety ho fomba anangonanao voly zany ahafahanao manomboka ny ianao manokana sy ny sisa. Faharoa dia izao, matetika ny fomba fijery ny olona tsirairay ny zava-misy dia miankina be dibe amin'izay fomba fijery ny taizana azy tany aloha tany. Na ny tezainy manodidina azy zany na zavatra nahazatra azy manokana dia lasa toetrany mihitsy, lasa fomba fijeriny, ny taizany fomba fijeriny. Misy olona tena nizatra tsy nijery afa-tsy ny lafy ratsy ny foana ohatra. Ao an-trano izy dia nizarina ijery ny lafy ratsiny, tsy miresaka fa tsy lafy ratsiny amin'izay zavatra reny sy hitany. Amin'izay miseho sy ny atao rehetra ary tsy mahita afa-tsy izay ohatra zany Ary ny tena loza vokatra zany nefa dia ity, misakana an'ireny olona nitezaina tsy hijery afa-tsy ny lafy ratsiny reny, misakana azy reny tsy ho afaka mandroso zany fahazaran'izany, satria efa lasa fahazarany ny tsy mijery afa-tsy lafy ratsiny. Ho an'ny rindra dia olona masika tsy azo iarahana miasa no hitany, ary tsy misy vahaolana ho azy afa-tsy ny mandeha miala tao. Ho an'ny kanto dia izao no sary hitany, na masika ny fahitany an'ny madama Mevasoa na entitra amin'ny asa atao, dia nahita lafy tsara ny azo ny afiana tamin'izany foana izy. Dia izao, nahafahany anatra sy nanatsara ny fahaizany manjaitra zany, izay ninony fa hanampy azy anatrarana ny tanjona ankendreny ndray androany. Ary rehefa tsy kivy izy fa nandroso ihany, ny afy, dia tsy maintsy ho tratrany zany ary dia tratrany soamatsara, tratrany. Manana anjara be dehibe ny mpanabe sy ny ray aman-dreny amin'ny fanomezana modeliny zanany, mba tsy hanana an'io fahazarana tsy mijery afa-tsy ny lafy ratsiny zavatra eo amin'ny fiainana. Ireny angeny lasa toetra, ary ny toetranao ny mamaritra ny hoavinao, na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainana ho avy. Mora hitany ny lafy ratsiny eo amin'ny fiainana, tsy ampianarina zany. Fa ny lafy tsarany dia mila fanazara-tsaina mihitsy ny mahita azy.
tsy ho tapitra mihitsy anieny fisian'izay lafiratsin'izay eo amin'ny fiainany averina ihany fa raha mbola miaina eto amin'ity tany ity ianao dia tsy ho tapitra mihitsy izany mbola hiamaro aza mbola hiabetsaka ny faratsy ny fony olombelona ka raha izany no ataonao fialatsiny tsy androsoana amin'ny tanjona ankendrenao anakana anao a tsy hatratra ny tanjona ankendrenao dia hijanona tsy hetsika eo tsony ianao fa dia ho faty ny akiviny eo ny farany satria arary fo ianao hiferina ina lava ianao ny tiana lazaina tsy hoe ho ditsihita ny lafiratsiny tsy izay ilainao fantatra izany fa tsy ilainao ny mifantoka amin'izany mitady vaolana mazava fotsiny ianao hoe inona ny tokony ataoko anatrehan'izany aiza no ametrahako ny tongo sy ny tanako fa ny fijerenao ilay lafi tsarany izay anampy ianao ahatraranao ny tanjona dia ahatonga anao ahita vaolana eo amin'ilay lafiratsiny ihany koa fatelo dia nanampy ankanto hitantsika fa nanampy ankanto hiafy sy tsy jery afa-tsy izay lafi tsara izay ny toe-javatra tsy maintsy ny ainany satria kambota izy hitantsika eto fa ny zavatra rehetra dia ataon'Andriamanitra hiara-iasa asoa tokoa raha toa ka mijery izay lafi ny mahasoa azy izay ilay olona anankiray izay miaina amin'ny toe-javatra mitovitovy amin'izay ny aina ny kanto ary farany nefa tsy nikely indrindra dia izao nisy fihetraikany teo amin'ny toe-tsainy kanto ny fivavahany ny fifandraisany tamin'Andriamanitra kamboty tsy nanana ray aman-drenitsony izy saingy tena nanana n'Andriamanitra ho ray aman-dreniny ary nanome azy fahendrena eo amin'ny toe-javatra ny ainany sy natrehany mampalahelo fa ny ankamaroany atoko-pivavahana miforona amin'izao fotoana izao dia ilay karazany mitaizan'ny olona ahita fahombiazana amin'ny alalan'ny fahagagana fotsiny na tsy manao ninina aza dia mahazo fahagagana ho azy ireny dia tena tsy misy afa-tsy fahagagana no antony hivavahana amin'Andriamanitra satria izay ny nandresena lahatra azy ary tsy mba fahagagana hita eo amin'ny lafi ny fiovantoetra sy fiovantsaina fa fahagagana ny fahazoana zavatra ara-nofo zato isan-jato fotsiny azo vola be ianao anakarena be ianao dia ohatra ny miteny aminy hoe tsy mila manao ezaka firy ianao dia efa manana e dia tonga ava ao ary dia tsy vitsy ireo manao kototoa ny amin'ny ezaka tokony ataony eo amin'ny fiainany fa dia miandry fahagagana isan'andro na zara raha manao ezaka fa ny fahagagana ny mameno azy Andriamanitra nefa dia tsy mitaiza ny olona manaraka azy ho lasa kamolahy sokamy vavy amin'ny alalan'ny fampanantenana fahagagana ho solo ny ezaka tokony atao averiko indray mandeha Andriamanitra tsy mitaiza ny olona manaraka azy ho lasa kamolahy sy ho kamy vavy amin'ny alalan'ny fampanantenana fahagagana ho solo ny ezaka tokony ataonao Andriamanitra dia mila miara-miasa aminao hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany na eo amin'ny lafi ny ara-panaza amin'ny lafi ny arakasa izany amin'ny lafi ny ninona izany azagaga raha raharotony Satana hanaovana fahagagana sandoka ny olona tsy manaraka an'izay foto-kevitr'Andriamanitra izay fa nampanantenaina fahagagana tsy mila ezaka mafy akory averina ihany fa Andriamanitra dia tsy hanao anjara tokony ataonao velively mihitsy miara-miasa aminao izy mamery sy fiarovana izy mame talenta fa tsy hanao ny anjara tokony ataonao velively mihitsy Andriamanitra mahay mitaiza antsika ny asa fambolena ohatra no akaiky indrindra ho raisitsika Andriamanitra tsy asa tany na mafy ketsa na mafy ny vo na hikarakara ny vola rehefa tratry ny biby ary tsy hijinja mihitsy koa izy rehefa masaka asanao daholo ireo fa ny anjaran'Andriamanitra manome ery anao hiasa ampiasany talenta ny meny anao anjarany koa ny ampitsiry sy ampitombo anamasaka ny vo dia tahaka an'izany amin'ny lafiny rehetra ny fiainana ary tanora zandresany fa tsy hanao ny anjara tokony ataonao velively mihitsy Andriamanitra hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina 12:1 mahazo to fahazamalaina dia izao koa no lazainy ao amin'ny Petera 2:1-7 manaova izay zotom-po rehetra ianareo efa nomen'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra tokony homeny ianao ahafahanao manao ny anjara asanao manaova izay zotom-po rehetra izy tsy miteny hoe izay vitanao atao fa manaova izay zotom-po rehetra amin'izay anjaranao dia ho hitanao fa hitondra fahagagana raha-baky teny izany satria
betsaka amin'izay tsy anjaranao ataon'andriamanitra feno ho an'izay rehetra manaja an'izany foto-kevitra izany eo amin'ny fiainany dia ho tain'andriamanitra tokoa ary ho arabaky teny no iainan'izay voalaza ao amin'ny romanina 7:20 hoe fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'andriamanitra fantatro fa tia azy ianao dia arao ny fitsipy-taloha mazava no meny eo amin'ny asa rehetra ataonao miasa mafy miasa tsara ataovy daholo izay rehetra tokony ataonao dia tsy maintsy ahita fahombiazana ianao dia izay ndrelo no tafatafa azo natao tamintsika zandry rehetra teto samy misaitsaina mitsakitsako mifanakalo hevitra ny amin'izay tokony atao fa zanak'andriamanitra ianao mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra dia tokony olohany fa tsy rambony miezaha amin'ny fomba rehetra hanao ny anjaranao miaraka amin'andriamanitra ny fiarovany sy ny heriny dia ho hitanao fa tsy maintsy mahomby ianao manao mandra-piona vetivety indray ny namanao ny zokinao Elion André Mitantso ny tsara hafafinao na dia nandalovanao tao anatin'ny fahoriana sy ny ezaka mafy aza dia tsy maintsy hijinjanao fandresena mandrakariva noho ny fahasoavan'andriamanitra tadidio tsara izany dia mahereza daholo ry tanora namana hatreto koa aloha ny fandaharana ho an'ny tanora namanao fanjaniaina no nanolotra sy nanatotosa ny fandaharana teto niaraka tamin'ny teknisianina Rila tompona andraikitra ny fandaharana Elion André Mitantso ilay feo ny fanantenana téléphone 034 06 797 62 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feo ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata ampifaliana no ionana aminao ry mpiaino namana amin'izao anizantsika ny fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata izao ka le mandretsikivy no miaraka aminao eto eo mpandalinana ny loahevitra momba ny ray aman-dreny sy zanaka isika andeha ho tsehivina kely ny tsenjery amin'ity lesona ity salamo 7:20 salamo 7:20 indro lova avy amin'i Jehovah ny zanaka maro tamby ny ateraky ny kibo ny lohateny inarantsika ny indray dia manao hoe ampianaro anaradian'i Jesosy ny zanakao misy raim-pianakaviana izay nanome ohatra tsara ny amin'ny fitaizanany zanany ao amin'ny tenin'Andriamanitra ahoana moa ny taizana izy ireo ny zanany andeha ho tadiavintsika ny valin'izany fanontanian'izany Genesis 12:17 sy 17 Genesis 12:17 sy 17 fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa ary aminy no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany fa efa nifidy azy mba andidiny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehovah anao izay marina sy mahitsy mba hitondran'i Jehovah amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy Samuel 1:17-10 Samuel 1:17-10 ary avy Jehovah dia nitsangana ka niantso toy ny teo ihany hoe ry Samuel dia namaly Samuel hoe nitenena fa miaino ny mpanomponao ary hoy Jehovah tamin'i Samuel indro izaho anao zavatra eo amin'ny Israely ka izay rehetra mandray izany dia angitsingitsina ny sofiny roa amin'izany andro izany dia ho tanterahako amin'ny ely izay zavatra rehetra voalazako ny amin'ny taranany atomboko izany ka dia ho tanterahako fa efa nambarako taminy fa ho tsaraiko mandrakizay ny taranany noho ny eloka izay fantany satria ny zanany nahatonga ozina ho an'ny tenany nefa tsy ny sakanany koa izany no nianianako ny amin'ny taranan-kely fa tsy hisy fanatitra afaka ny elo ny mandrakizay manome baiko ny ray aman-dreny Andriamanitra mba ampianatra ny zanany anaraka azy ray aman-dreny maro no diso fandray ny fomba fitaizana
ohatra mireny ny obolony toko faharoambyroapolo andininy fahadiambyfolo toko fahatelo ambyroapolo andininy fahatelo ambyfolo sy ny toko fahaseo ambyroapolo andininy fahadiambyfolo izay milaza fa mila kapoka ny zaza diso anefa matetika no ampiasainareo andininy ireo eo amin'ny fitaizanany zaza misy ny ray aman-dreny manasazy ny zanany mba anerena azy ankato izany anefa dia mitarika eo amin'ny fikomin'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny sy amin'Andriamanitra ihany koa aza mampianatra ny ray aman-dreny hitondra ny zanany ampahalemem-panahy sy amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra azonao vakiana ny Efesiana toko 4:1, Kolosiana toko 7:1, Salamy 7:7, Oabolana toko 2:2, Isaia toko 7:30, Joela toko 2:7. Amin'ny maharay aman-dreny antsika dia adintsika ny mikarakara ny zanantsika ary tokony ohatra arahan'izy ireo isika. Miresaka betsaka ny amin'izany ny tenin'Andriamanitra. Genesis toko 12:7, Exodosy toko 13:9, Titos toko 2:2. Milaza amintsika amin'ny Baiboly mba hitondra ny ankonantsika araka ny tokony ho izy. Timoty 1 toko 7:4-5 ary tokony hanitsy azy ireo sika fa tsy hanasa azy rehefa manao fahadisoana izy ireo. Oabolana toko 7:12 sy 17. Tokony asehotsika amin'izy ireo ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'izay ataontsika rehetra. Isaia toko 5:17, Salamy 7:17, Lioka toko 1:12. Asehony Baiboly amintsika ny tantaran'ireo ray aman-dreny nanao safidy ratsy teo amin'ny fitaizanany zanany, ohatra amin'ireny Isaka sy Rebeka izay nananjanaka roa lahy dia Esau sy Jakoba. Tia any Esau mihoatra no Jakoba Isaka. Rebeka kosa tia ny Jakoba mihoatra ny Esau. Genesis toko 15:17. Dia nanao tahaka izany koa Jakoba taty aoriana rehefa nananjanaka, tiany mihoatra noho ireo zanany lahy rehetra i Josefa. Genesis toko 17:7. I Ely koa dia mpitarika ra-panahy izay tsy mba nanitsy ny zanany rehefa nanao ny tsinety izy ireo. Davida ihany koa dia nanome ohatra ratsy rehefa nandry sy nampamono vadin'olona. Dia hitantsika eo amin'ny tantaran'ny zanak'i Davida fa nanao ratsy noho izay nataon'i Davida aza ny zanany sasany. Ary maro tao amin'ireo mpanjaka teo amin'ny Israely dia nahitana an'izany toe-javatra izany. Nanao ratsy lavitra noho ny rainy ny zanany. Saingy tsy ohatra ratsy ihany no hitantsika eo amin'ny Baiboly fa misy ihany koa ohatra tsara. Ray tsara ho an'i Adasa na Estera i Mordekay izay avan'i Estera ihany. Voarakitra ao amin'ny Estera toko 2:7 amin'izany. I Joba ihany koa dia nivavaka ao an'ireo zanany isan'andro. Joba toko 1:4-5. Namela lesona ny amin'izay tokony ataontsika eo amin'ny fitaizana ny zanantsika reo ray aman-dreny ireo. Manantitrantitra ny amin'ny fitaizana ny ankizy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesiana toko 1:5. Andeovaka itsika eo andininy io. Efesiana toko 1:5. Ary ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo fatezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Ampatsahivina trana fa ny tena fitaizana dia fitarian-dalana sy famerenana ny ankizy ho eo amin'ny lalana izay tokony alehany mandritra ny androm-piainana. Inona moa izany lalana izany? Ny fatahorana an' Jehova sy ny fanompoana azy. Izay no mamarana ny fiarah-mianatra androany. Ampahirezina ianao tsy ho tapaka amin'ny fanarahana ny fizarana rehetra mandrafitra ny tilesona ity, mametraka ny mandrapitafa ny namanao Kalebandretsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.